Ankafaliana tanteraka no itondrako teny fisaorana sy fankasitrahana ho an'ny olona rehetra izay nanome fahasoavana sy fitiavana ary fiadanana ho anay aty amin'ny Fonja. Nankalaza ny fety Noely izahay aty amin'ny Fonja ka ny évêque Ray aman-dreny Monseigneur Vincent Rakotozafy nitarika ny lamesa tamin'ny Alahady. Dia androany Alatsinainy no nankalazanay voafonja ato amin'ny Fonja ny fetinay rehetra sy ny sisa. Ka isaorako manokana ny ACP, Aumônerie Catholique de Prison, izay nahafoy tena, nahafoy fotoana, nahafoy ny zavatra rehetra mba isaorana azy. Misaotra ihany koa amin'ireo mpandraharaha rehetra aty amin'ny Fonja, amin'ny tribunaly sy ny sisa, izay mifanometanana aminay mba hanomezana izay fiadanana sy fahasoavana ho an'ireto izay voafonja ireto. Mankasitraka sy misaotra antsika rehetra izay miara-miasa ato amin'ny Fonja. Amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia maro ireo malalatanana izay nanome sy nanao fahasoavana ho anay aty amin'ny voafonja. Isaorana azy ireo ary Andriamanitra ne no hitsodrano azy ireo sy hanome azy bebe koa ihany koa. Dia izay no teny kely mba entiko isaorana anareo sy isaorana malalatanana rehetra. Ko ankatoky izao fety ny Noely izao dia mirary soa. Ngani Andriamanitra hanome antsika izay fahasoavana ary efa miarahaba ihany koa mba ho tratrany taom-baovao isika rehetra. Mankasitraka Andriamanitra no hitsodrano antsika rehetra. Jangan matenya anak kutureng itu kau amarau titung putih cenduna kau budili muti ngandai sima kecijangan nama hari cuma jangan barang sejauh dah diri aku ay beru kamati kini ngamati ka kuai tipi ya yero cirai sana tu ngambari karikas amarau dendili sama ini ya kicebang ngayo pangabutang ngayo nama cipat siang aja punya sejalia patira asu tali di kau tu kau turun ngayo ada macam baru